sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo anjananitsao ilay ray zay be fitiavana no masiana ampitantana ko maheretsa ny sekoly novondona sosay tsy analaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo jesozokinao izy no hitarikao say vavolombelona tsemenatra ko maheretsa ny sekoly novondona sosay tsy ananaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo zay isaranao lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazany ko maheretsa ny sekoly novondona sosay tsy ananaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana alatsinainy 9 aprily 2024 alatsinainy masina 2024 ampifaliana tokory avana malala amin'ny tompo niara-banantsika tsirairay avy any tokantrano manaraka izao fotoam-bavaka izao manaraka ny herinandro masina isika manjoy ny lalam-pamonjen'i Jesosy Kristy misaotra ny tompontsika noho izany ary isaorana tokoa Andriamanitra satria na dia eo ara ny savorovory ateraky ny fisian'ny coronavirus eto amin'ny firenena dia tsy navelany angay isika fa nomeny fitaovana nomeny fahalalana nomeny fahaizana ny teknisianina zay isaorana itona ihany koa ka afaka anaraka izao fotoana izao isika ampitomboina mandrakariva ho aminareo anery havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no vakitsika entina hiderana an'Andriamanitra. Salamo fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobimy izy, aoka iorooro ny tany. Lehibe anziona Jehova ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka idera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo fa masina Jehova. Amen. Ny hira ao amin'ny firana FFPM fahenina andininy voalohany sy faharoa no arahintsika izao. Avy miondrery vazantany eo fa lehibe Jehova sy masina tokoa. Miangofa tsara manantona azy izao aneho fanajana ilay mpanao anao. Ny andininy voalohany sy ny faharoa. Aorian'izay dia hisy ny vavaka fiderana.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra masina indrindro mideranao, mankalaza anao ary mamay voninahitra anao izahay amin'izao ora sy fotoana izao. Fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara. Ny tantana anay, ny vimbina anay nandritra izay fotoana izay, niaro anay tamin'ny loza, niaro anay tamin'ny aretina. Ka na dia mandeha araky ny lohasaha, aloko ny fahafatesana ary izahay dia tsy atahotra Tompo, satria ianao no Jehova mpiandry tsara, misaotra Tompo. Mideranao izahay satria Andriamanitra fitiavana ianao, nanolotra ny zanakao ho famonjena anay, natolotra ny zanakao isolo vona anay, isolo ny fahotanay, nombona teo amin'ny azo fijaliana, ka tanteraka soma tsara ny famonjena, misaotra izahay noho izany Tompo. Dia mangataka anao Andriamanitra tsara ara, hoe tao voanay amin'izao fotoana izao, hiaraka aminay amin'izao fandarana izao, ahatotosa izao, atsakany sy andavany, ka nomezanay voninahitra anao isan'andro, isan'andro. Misaotra mpamonjy io, amin'ny anaranao Jesosy, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aorianan'ny fianotsika nirany korala maity milaly ambotately, dia hiakatra vetrany ny manana anjara ny famakina ny tenin'ny soratra masina.
tonga eo amin'ny fotoana makina ny soratra masina isika ry havana izay hitantsika eo amin'ny salamo fa 7:20 raisina eo amin'ny 420 ary atsahatra eo amin'ny 7:20 salamo fa 7:20 andininy 420 ka hatramin'ny 7:20 mialohan'ny hamakinany teny dia mbola hiara hivavaka isika. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra io amin'ny fanomezanao izao vakiteny izao, vakiteny izay mofinaina ho anay ary vakiteny izay ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Ingane Tompo izay tsirairay avy mba hanana anjara amin'izany vakiteny izany ary hiaina ty anatinay tsirairay avy ny teninao mba ahafahanay manavao ny fanoloran-tenanay indray. Io Tompo ny tsirairay andray izany teny izany ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra koa dia omenao ny fitahianao manokana. Misaotra Jesosy. Amen. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao Jehova, vonjeo e. Mifona aminao Jehova, ambino e. Ho tahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ary ao an-tranon'i Jehova ny tsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka nampahazava antsika. Roa izy kofe ny fanaty-piravoravona na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka anandratra anao aho. Miderahany Jehova fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindrapony. Mbola hitoy ny vakiteny. Ny ten'Andriamanitra hitantsika manaraka dia amin'ny Apokalipsy 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ary hofaranana ao amin'ny Marka 2:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 11. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe ny mahagaga dia anjely 7 izay nanana ny loza vito farany satria ireny no enti mahatanteraka ny fahadisiran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra. Nitana lokangan'Andriamanitra ary mihira firano Mosesy mba amin'ny firano Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firano zanak'ondry izy nanao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankoaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary raha nanaiky any Jerosalema tao Betfaka sy Betania any tendrombohitra Oliva izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe: makanesa amin'ny roa vohitra tandrifinao ireo. Ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenany olona vaovao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe: misy raharaha analany tompo azy, dia avela no entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano anina amin'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany dia teo nanao taminy hoe: ahoana no hamahanareo ny zana-biriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nentiny teo amin'ny Jesosy ny zana-biriky dia nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriana dia samy niantso hoe: hosana. Isaorana ny
izay avy amin'ny anaran'i Jehova ho tahinany ny fanjakana izay avy dia any Davida raintsika hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro tamin'izay dia niala izy mba amin'ny 12 ka nakany Betania. Ray masino manomasina ny amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny hitondran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny fampianarana dia andeha ho ataontsika ny hira fa 7:700 ao amin'ny FFPM ka ny 9 faharoa ary ny fahatelo. Falmerabantsika ny tokantrano ny riavana tratra ity herinandro masina ity andro faharoa amin'ny herinandro masinantsika alatsinainy masina. Omaly moa ny alahadin'ny sapandry andro voalohany amin'ny herinandro masina. Anio kosa no andro faharoa izay amanginantsika ny tokantrano any ary ampahirizana antsika amin'izao fotoanany lalany azo fijaliana izao. Tamin'ny fotoana ny herinandro masina nomeny ny tompontsika ity taona ity riavako malalina dia tokantrano ary sika no ny antony izay rahantsika mahafantatra dia ny filazantsara araka ny marika no fototra irenany fampianaran-drany hoe ny saika amin'ny filazantsara ny marika no anakinantsika ny toriteny ny fampianarana mandritra zany herinandro masina izany. Omaly dia nanomboka tamin'ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema marika 1:20 saingy amin'ity alatsinainy masina ity dia mbola iverenana ihany zany na dia efa hitantsika tamin'ny mofinaina radio koa aza koa indreny avako ny marika 1:20 no anankinana ny toriteny. Ampitoboina aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika. Ny Mesia tantarain'ny marika hotsika teo no resahina mamakivaky ny herinandro masina. Voalaza fa Mesia rehefa Jesosy rehefa ilay Mesia zany rehefa niakatra any Jerosalema ny alahadin'ny sapandry dia nytiany marika tantaraina nytiany filazantsara tantaraina dia ilay Jesosy zay namantana vahoaka namantana firenena zay niodina tamin'Andriamanitra ka nisafidy ny fanahitretena nisafidy ny fahalemem-panahy nisafidy ny fandeferana ary nisafidy mihitsy aza ny fahafatesana atao amin'ny azo fijaliana. Koa amin'ity alatsinainy masina ity dia ny andininy vitsivitsy marika 1:20 andininy faharoa sy ny fahatelo no anakinantsika ny toriteny vaky toy izao naran'i Jesosy zany. Ilay andiny manao hoe vao izy ka ento ty fa misy raharaha analan'ny tompo azy. Vao izy ka ento ty fa misy raharaha analan'ny tompo azy. Riavana lay Mesia tantarain'ny marika dia Mesia izay maniraka, Mesia izay manana fahefana, mampiasa, maniraka. Ary dia hoy izy amin'ny tapany voalohany rehefa nampahafantatra moa zany izy ny mpianatra ny
ny zavatra tsy maintsy olalova ny zavatra tsy maintsy hosetraina dia naniraka ny mpianatra izy hoe ndany anareo rola makery amin'ny vohitra tandrify anareo roa dia midira ao an-tanàna dia ahita zanaborika anareo dia vao izy dia eto ty amiko fa isy raharaha analako azy. Alaivo saratsaina hoe ireo mpianatra ireo ny fiangonana. Alaivo saratsaina hoe ireo mpianatra ireo isika mpino. Inona ny asan'ny fiangonana ry afaka malala? Inona ny asan'ny fiangonana ka asain'ilay mpamonjy, asain'i Jesoa, asain'ilay Mesia tantarain'ny marika ataontsika? Dia izy manao hoe vao izy ary hoento ty amiko fa misy raharaha analana azy. Ry afaka malala mampatsiaro antsika ny tantarany zanak'Israely. Tantarany zanak'Israely tany Egipta. Andevo izy nandritry ny 700 taona dia ny rahan'Andriamanitra Mosesy mandehany ianao iraiko afao izy ary rehefa afaka izy ento aty amiko aty amin'ny tendrombohitra Sinai na ny tendrombohitra Horeba mba hanompo ahy, mba hivavaka. Misy raharaha ampanaoviko azy, misy raharaha ilako azy, dia ento aty amiko aty amin'ny tendrombohitra Horeba izy. Tsisy valaka amin'izay ihany koa ny apokalipsy izay novatsika toery novakikitsika toery avako malala. Ny apokalipsy 2:10 ka hatramin'ny 4 izay mitantara ny fangirifirina na ny marimarina kokoa ny tantara ny fahitana hitan'ny Jaona momba an'ireo olona izay ireo mpanompon'Andriamanitra izay rehefa avy nangirifiry taty amin'izao tontolo izao dia tonga tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary teo anoloan'ny ranomasina fitaratra miaro afo ny deran'Andriamanitra. Azo lazaina manao koa hoe lay Mesia tantarain'ny apokalipsy dia Mesia nanafaka ireo izay no ny fiangonana, ireo izay mpanompon'Andriamanitra niady tetỳ amin'izao tontolo izao, nitory ny filazantsara, niaritra ny fahoriana, niady tsara. Dia rehefa avy eo no afahan'ny tompo, no afahan'ilay Mesia ka tonga tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, no entina tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary eo anoloan'ny ranomasina fitaratra, zany eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra, eo anoloan'ny fahatsaran'Andriamanitra, eo anoloan'ny fahadiovan'Andriamanitra dia io fa manome voninahitran'Andriamanitra ento aty izy tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa misy raharaha nalana azy hidera sy hisaotran'Andriamanitra isanandro. Dia afaka malala ity teny ity zany raha tsorina ny hoe vao izy eto aty amiko fa misy raharaha nalana azy, dia toy ny mamitina mihitsy ny fiainan'ny fiangonana, mamitina mihitsy ny asan'Andriamanitra izay ampanaovina ny fiangonana, mamitina mihitsy ny asan'Andriamanitra izay ataony amin'izao tontolo izao. Vao izy fa anamin'inona nefa? Dia afaka malala raha toa ka mamaky tsara ny filazantsara ny marika isika, ny teny hoe vahao na ny teny hoe vahana dia teny fanalahidy ao amin'ny filazantsara na ao amin'ny marika. Ny teny hoe vahana dia milaza hoe fanafahana, miala amin'ny fangejana, miala amin'ny tsy fahafahana manao izay zavatra tian'Andriamanitra atao, miala amin'ny fangejana amin'izay tsy ahafahana manao izay mahafinaritra an'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ny fangejana izay tsy ahafahany tena misambatra na mifaly amin'ny fitantaran'Andriamanitra. Vao izy fa anamin'inona ary afaka malala? Inona ny baikon'ny Mesia na ny baikon'ny Jesoa? Vao. Raha ao amin'izao masina dia faravakely ny teny hoe vao izy na va amahana ny olona dia misy zavatra telo dia afaka. Ny voalohany indrindra dia izao fa mahana ny olona amin'ny tsy finoana. Vao amin'ny tsy finoana izy. Ny filazantsara araka ny marika dia mampianatra ry afaka malala fa tsy mora akory ny mino. Na ny filazantsara manontolo mihitsy ary tsy mora ny mino, tsy mora ny mino ny fisian'Andriamanitra, tsy mora ny mino ny famonjena nataon'i Jesoa, tsy mora ny mino ny fitiavan'Andriamanitra. Ary dia zary mamatotra ny olona azy ao amin'ny filazantsara
satara filazantsara za ny tsy finoana na dia ny mpianatra na dia ny mpianatra zay atsika marika toko fahavalo ny amafy ny fonony mpianatra hoe fa mahafo-nareo tsy mino ianareo tsy mahatoky ianareo ary teneniny ao filazantsara marika toko fahasivy araha miteny hoe taranaka maditra tsy mino ny anankiray zay mitranga ry avako malala ka ilana famahana dia ny fatorany tsy finoana ny fatorany tsy finoana zay mahatoga n'izao tontolo zao tsy mino an'Andriamanitra na dia efa ao anatin'ny fahagagana ataon'Andriamanitra azy izy da mbola tsy mino ihany ataon'Andriamanitra ny kapoka mivayvay mbola tsy mino ihany asehon'Andriamanitra ny fitiavana feny fahamindrapo mbola tsy mino ihany talohantsika ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra hita ny zanak'Israely hita ny masony na ny kafan'Andriamanitra ny ranomasina mena iampitany fa zao mbola tsy mino izy mbola tsy nisy fa ny teny manao hoe alona ihany voafatotra andevo tany Ekipta tsy zay no afahana hoentina ninona ty anevitra ty zahay raha koa malala anankiray zay mamatotra ny fiangonana ankehitriny na ny marimarina koa mamatotra izao tontolo zao mamatotra ny firenena maro maneran-tany ny tsy finoana fa ny faharoa rehefa koa malala mamatotra faharoa fatorona faharoa mamatotra n'izao tontolo zao ka hitatsika ny fiainan-kehitriny dia izao ny fisakazana tafahoatra amin'izao tontolo zao ny tompo tena nafatra amin'ny jaona toko fedabiny folo raha nivavaka manao hoe za Andriamanitra mivavaka aminao eto amin'izao tontolo zao ny mpino eto amin'izao tontolo zao ny zanakao eto amin'izao tontolo zao ny fiangonana eto amin'izao tontolo zao ny mpanomponao tsy mangataka aminao any mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny mba hiarovanao azy amin'ilay ratsy zany hoe tsy mangataka aminao any ampisarahanao azy amin'izao tontolo zao fa mba ny tsy hisaika zany amin'izao tontolo zao fatorana anankiray afako malala zay mahazo ny olombelona ankehitriny mahazo ny fiarahamonina ankehitriny a dia ny fatoran'izao tontolo zao fatoran'ny vola fatoran'ny voninahitra fatoran'ny fitiavatena zandrehetrany dia mamatotra ny olona hany ka na te hanatona an'Andriamanitra azy izy na te hiezaka hamantatra an'Andriamanitra azy izy dia mafy ilay fatorana otrika hoe fatorana zay mety mahazo ny fiarahamonina ankehitriny koa dia ny fatoran'ilay ratsy sy eo amin'ny endrika maro samihafa ary io no ambarany apokalipsy nge toko fadimy folo hoe lay ratsy nge eto amin'izao tontolo zao miasa eto amin'izao tontolo zao mitaona n'izao tontolo zao hiala amin'Andriamanitra ary mamatotra izao tontolo zao mihitsy ary raha tsy miambina ny mino raha tsy ampivavaka ny mino raha tsy mifikitra amin'ny finoana ny mino dia menjera koa ao anatin'izany fatorana izany fa ny fahatelo avako malala zay karazam-patorana laha teo koa amin'ny filazantsaraky ny marika hotsika hoe fatoran'izao tontolo zao hitatsika mamatotra izao tontolo zao dia ny fahatelo zay hitatsika amin'ny filazantsara koa rehefa koa malala fa zay mamatotra laha teo koa dia ny karazana aretina isan-karazany karazana aretina na ny zavatsarotra isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olona eo ny hoe fahotana ny filana ny fanapahan-kevitra tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra eo ny hoe tsy finoana mihitsy fa misy lafin-javatra koa rehefa koa malala zay mitranga tsy vokatry ny safidin'ny olona na tsy vokatry ny safidiny zao tontolo zao no ny aretina lalovany no ny zavatsarotra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainany izay tsy ny safidy zany izy fa tonga eo amin'ny fiainany mamatotra azy ny aretina hotsika teo misy ao filazantsaraky ny marika ny jamba tantarain'ny marika misy ny marenina tantarain'ny marika misy ireo marary ny paralysisa eny-javatra maro samihafa ny mety mamatotra ny olona izay tsy niankina tamin'ilay olona hotsika teo fa noho nydojahatra misy fotsiny ao ny fiainany dia voafatotra izy zary fatorana mamatotra azy ivelan'ny safidiny io fa tonga eo aminy fotsiny dia hoy ny tompo ry avako malala fa ao izy na tonga amin'ny fotoana
amahana azy zao ankehitriny zao ny fotoana amahana azy amahana ny olona am'ireo karaza fatorana ireo fatorany tsy finoany fatorany fahazaran-draty sy ny fakapanahy isan-karazany fitiavatena fatorany fahotany io ary fatorany zava-manahirana ny aretina ny tebiteby zandrehetr'izany no afatry ny tombo rehavako malala amin'ny fiangonana mandehany enao amin'izao ora sy fotoana zao mandehana ampahafantary fa ana ny fatorana nyzao herinandro masina izao afatry ny tompo amintsika zany rehavako malala fa fotoana famahana ny fatorana ny herinandro masina fa tsy fotoana famatorana kosa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty zany manao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mavoafatotra tsy tonga ny antranon'Andriamanitra isika rehavako mandreza ny antso avy zany fa tonga ny antranontsika kosa Andriamanitra kehitriny amin'ny alalan'izao fotoana ionantsika izao mampahafantatra fa fotoana ny famahana ny fatorana zao herinandro masina izao fotoana ny famahana ny fatorana zay asain'ny tompo vahana amin'ny alalan'ny azy fijaliana amin'ny alalan'ny lalan'ny azy fijaliana ny vahana zany fatorana mamatotra izao tontolo zao zany engadena avako malala ho tsapany fiangonana amin'ny ora sy fotoana ity fa afaka ny fatorana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo azany fatorana zany mahatonga ny olona mino mahatonga ny olona vovela eloka mahatonga ny olona ho sitrana rehefa tapaka ny fatorana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo fa ny faharoa rehavako malala zay aseho antenin'Andriamanitra masiny ity ho tsika hoe fotoana ny famahana fatorana zao fotoana ny fanapahana ny fatorana zao ary ny fiangonana ny mpitoro ny filazantsara dia manaiky hitory irahy ampahafantatra zany fahatapahany fatorana izany fa ny faharoa rehavako malala izy manao hoe toty amiko izy rehefa afaka ny fatorana ry havako afaka mininona ny olona afaka amin'ny tsy finoana afaka ny fatorana afaka mininona ny olona mifangejana ny fahotana sy ny fisakaizana n'izao tontolo zao afaka amin'ny fatorana ny olona afaka mininona afaka amin'ny aretina zay rehetra mety ho mangeja azy ka tsy afaha manao na inona dia ampiasain'Andriamanitra izy ny antony ry havako malala ny antony anafahan'Andriamanitra atsika dia ho ampiasain'Andriamanitra ary raha mbola ao anatin'ny fatorana nefa isika dia tsy azo ampiasaina zay mangeja atsika zay topoitsika ny mampiasa atsika satria Andriamanitra ny manafaka atsika dia Andriamanitra ny mampiasa atsika hoy Jesosy ento ty amiko izy ento ty amiko izy rehefa voava rehefa afaka zanak'Israely avako malala rehefa afaka tany anefitra rehefa afaka tany anefitra dia noenton'ny tompo hanompo azy tany anefitra ary rehefa noenton'ny tompo nanompo azy tany anefitra dia nomaniny hamantana ny tany Kanana mba ho ampiasaina hampita lay tenina mpanantenan'ny Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra avako malala misy dika ny antony nanafahan'Andriamanitra atsika ny antony nanafahan'Andriamanitra atsika ry havako dia mba ho ampiasain'ny tompo isika ny olona dia zao ry havana ny olona dia zao rehefa noafahan'ny tompo isika dia ny heverintsika ho dika ny fanafahan'Andriamanitra atsika dia ampiasaintsika ny tenantsika zany hoe afaka tamin'ny fanandevozan'ilay ratsy isika fa miverina indray amin'ny fanandevozan'ny tenantsika ihany dia lasa tia tena zany hoe rehefa noafahana tamin'ny fanandevozan'ilay ratsy isika rehefa noafahana tamin'ny fanandevozan'izao tontolo izao dia ity ry havako malala tokony Andriamanitra ny mampiasa atsika saingy izao betsaka indray no miverina ho amban'ny fanandevozan'ny tenany na ampany fanandevozan'ny hafa no afahana teo amin'ny fanandevozan'izao tontolo izao fa miverina ho andevon'ny hafa hoy Jesosy hoento ty amiko izy tsy hoe rehefa no afahanao izy dia tazominao anao tsy tazomin'ny fiangonana ho azy ny olona ry havako malala fa entony ao amin'i Jesosy ho ampiasain'i Jesosy ny kristiana ry havako malala tsy hoe mpanompon'ny fiangonana
zay eo ihany mpanompon'andriamanitra manompo ny fiangonana fa tsy zay ny voalohany fa mpanompon'andriamanitra manompo an'andriamanitra tefeny tompo mpanompony tandreny avako malala ny fiangonana na isika mety manadiny fa mpanompon'andriamanitra no ahafahan'ny tompo isika ka andriamanitra nompo voalohany tompontsika fa tsy ny fiarahamonina tsy ny lafin-javatra maro samy hafa zay eo ihany efa vokatra zany no ahafahan'andriamanitra dia iran'andriamanitra hanompo ny fiangonana no ahafahan'andriamanitra dia iran'andriamanitra hanompo ny fireneko na ahafahan'andriamanitra dia iran'andriamanitra hanompo ny fianakaviako ary amin'izay fotoan'izay ny fitaovana hoetiko manompo ny fianakaviako manompo ny fireneko manompo ny tanindrazako manompo ny fiangonana dia zay zavatra tian'andriamanitra ilay zavatra hampanaovin'andriamanitra fa tsy zay zavatra tiako atao fotsin'izao eto ty ihany tiso ny tompo ry havako zao herinandro masina zao ry havako dia tsy hoe fotoanany fanafahana ihany koa zany fa fotoanany fanatonana ny tompo ento ty ihany koa izy fotoanany fanatonana an'andriamanitra fotoanany fanavaozana fanoloran-tena zay rehetra mahatsiaro ny fitiavan'andriamanitra zay rehetra no ahafahan'andriamanitra araka ny tenin'ny Jaona hoe zanaka ny manafaka anareo dia ity ry havako malala fotoanany fanatonana an'andriamanitra kehitriny zany ty alatsinainy masina ty ry havako ary fahatelo sara ndry havako malala zay ampahirezina anao dia izy manao hoe misy raha analan'ny tompo azy rehefa tonga eo amin'ny tompo ny olona isika dia ampiasain'ny tompo misy raha hanalan'ny tompo azy eo tsara nge ny lalan'ny diaviny Mosesy mafana fandefa tany Egypta tamin'ny zanak'Israely dia no afahan'andriamanitra dia nentiny aloha 7 taona no entiny ny tokamonina tany anefitra ary rehefa aveo ampiasainy hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely rehefa koa malala ny antony mahatonga antsika eo amin'ny tompo indray dia ho ampiasaintsika ho volavolaina ho ampiasaina isika ry havako malala iray ny tompo isika ary dia izy manao hoe misy raha ampanaoviko azy misy raha ilako azy analana azy fa raha kely ry havako malala mpamaganana inona moa ny raha analan'ny tompo anao rehefa no ahafahan'ny tompo dia noentina teo amin'ny tompo no diovon'ny tompo tamin'ny rano no sasan'ny tompo no karakarain'ny tompo no velomin'ny tompo hoento ty ihany koa izy hoentina eny amin'ny tompo atao inona ho tsika teo hoentina eny amin'ny tompo sasana diovina tezaina beazana fahanana karakaraina mena fahazavan-tsaina mena ny fanahy masina rehefa tonga eo amin'izay fotoana izay dia io amin'izay atao inona irahina ary reto zavatra teny iray ndry havako malala ndra raha analan'ny tompo anao rehefa irahina ianao reto telo reto voalohany dia zao ry havako malala ndra raha analan'ny tompo anao ka anyrahana anao dia izao mandehana amin'ny jorovavolombelona mandehana amin'ny jorovavolombelona fa fandresena ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa tsy faharesena tsekory ty volana aprily ty moa no ahevitsika dia hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompony mino dia mandehana ianao amin'ny jorovavolombelona fa izao ry havako malala fandresena ny fiainany mpi zay no antony ry havako malala raha anatina zavatra manahina tahaka izao tsika ry havako malala tsy faharesena mihitsy zao aza raisanao faharesena fa raiso fandresena aza Jesosy Kristy tompo raha nombona atao miazy fijaliana dia teny atapy tendrombohitra rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tany an-jaridaina dia raha ray havako malala izao tontolo izao mahita ny azy fijaliana Jesosy Kristy tompo hoe Jesosy Kristy tompo voampito amin'ny azy fijaliana ihany no hitany zany hoe Jesosy Kristy tompo izay toy ny resy fa vitsy ny mahita ilay Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty ny fangiry firin'ny tompo teo amin'ny azy fijaliana hita n'izao tontolo izao ilay Jesosy Kristy tompo izay sanatria toy ny hafa-baraka tamin'izao tontolo izao no hitany izao tontolo izao fa tsy hita n'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsy hita n'ilay Jesosy nandresany fahafatesana fa ianao kosa ry havako isika mahita ny fandresen'ny tompo teo amin'ny azy fijaliana ary mahita ny fandresen'ny teo amin'ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty izy
tsy ny rehetra mahitan'izay fa isika noho izany dia efa volombelona zany isika le afako malalo ao anatin'ny zava-tsarotra zao raha dia izao ny afatra voalohany ianao dia ity fa volombelon'ny fandresen'ny tompo isika ny tompo anao hoe misy raha analan'ny tompo azy misy raha analan'ny tompo atsika raha analan'ny tompo atsika amin'izao herinandro masina izao dia izao mandehana mbarao amin'izao tontolo izao fa fandresena miaraka amin'ny tompo fa ny faharoa avako malala ina koa ny raha analan'ny tompo raha tompo filazantsaraka marika itony mbola verenana vakina dia tsotra le afako malala da raha analan'ny tompo anao dia ianao miaina ny fitiavan'Andriamanitra miaina ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao andro izao miaina zany fitiavan'Andriamanitra zany any amin'ny fiainam-pianakaviana any iaina ny fitiavan'Andriamanitra atsoin'Andriamanitra ianao ankehitriny iaina ny fitiavan'Andriamanitra ny raha analan'ny tompo anao dia miaina zany fitiavany zany ao anatin'izao tontolo zao feno fahakalana ao anatin'izao tontolo zao mahitra fitiavana ao anatin'izao tontolo zao zay toy ny mpifanarina mandrakarivana anatin'ny fiarahamonina any zay nge fiainan'izao tontolo zao eny an-dalana rehetra eny dia misy olona mifankahita tsy mifankafantatra akory dia tratray toy ny mpifanandrina toy ny mpifahavalo ary zay moa mahafetsy ny satana dika ny teny hoe diabolosy ny dika teny hoe satana raha jerena dia izao lay mpifanandrina na lay mpampiady na lay mpampisaraka ary rehefa anatin'izao tontolo zao izy dia izao mampisaraka izy rehefa tafiditra anatin'ny fianakaviana mampiady rehefa tafiditra anatin'ny fiarahamonina mampifanaritaaka naiza le avako malala toerana idiran'ilay ratsy dia tsy maintsy misy fifanandrinana tsy maintsy misy korotana tsy maintsy misy ady fa izao le afako malala amin'ny toerana rehetra izay ahitana mpanompon'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay ahitana olona efa noafahan'Andriamanitra ka ny raha ny tompo hoe misy raha analana azy ka ny raha nanao dia misy fitiavana ampatsaro ny vavaka François d'Assise manao hoe tompo irao ary amin'ny toerana izay misy fahakarana aoka itoerana fitiavana amin'ny toerana izay misy olana dia aoka ho vahaolana amin'ny toerana misy ranomasika aoka hitondra fifaliana avako malala ny raha analananao dity mandeha any ianao mitory miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary ny farany avako malala misy raha analana azy ina koa ny raha analananao miaina ny fahamasinan'Andriamanitra miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ampilokotitra riavana ny tantaran'ny bokin'ny apokalipsy toko fahefatra 25 ny asan'ilay ratsy ny asan'ilay dragona ilay biby dia ty amin'izao tontolo zao zany hoe ny asan'ny devoly dia ahitana fitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra ary dia ilay izao tontolo zao nataon'Andriamanitra ny filazan'ny bokin'ny Genesis hoe zaridainan'Andriamanitra ilay izao tontolo zao nataon'Andriamanitra ho toerana hifaneraserana amin'ny olombelona toerana hitoeran'Andriamanitra iarahana amin'ny olombelona dia lasa toerana izay ahitana fitenenany ratsy an'Andriamanitra dia inona nalananao hitory ny fahamasinan'Andriamanitra ny fiangonana miaina ny fahamasinan'Andriamanitra le avina ny fiangonana afaka miady amin'izany fitenenany ratsy nanan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao n'Andriamanitra ity zany itsika ny tompo hoe misy raha analana ny fiangonana inona ny raha ilana azy misy inona ny raha ampiasain'ny tompo azy miaina ny fahamasinana eto amin'izao tontolo zao izy no entina miady amin'ny fahalitono zao tontolo zao hoentina miady amin'ny fahakalana zao tontolo zao ny ananan'Andriamanitra dia ny fiaina ny fiangonana ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fahamasinana no ahafahan'izao tontolo zao miady amin'izany etraketraka ilay ratsy amin'ny fitenenany ratsy ny fitiavan'Andriamanitra izany engany ravako malala mitsapatsika ary amin'ity ratsinainy masina ity fa fotoana fiainana ny fahamasinana ihany koa zao fotoana fiainana ny iraka mpanaovin'Andriamanitra atsika eto mpamagnanana fitinina ry avako ina dika zany hoe ho anao vao izy ento ty amiko misy raha analana azy ina dika andreo tendreo ry avako malala fa any izy fa any ianao fa ana isika fa ana ny fiarahamonina fa ana amin'inona amin'ny tsy finoana ho isika teo fa ana amin'inona amin'ny fahotana fa ana amin'inona ary farany
vana amin'izay rehetra mangeja azy oetsika teo ny aretina ny zava-tsaby fisan-karazany ento ity izy oetiny eo amin'ny tompo aninona farafakely ny teny ihany ko ry avako malala oetiny eo amin'ny tompo aninona oetiny eo amin'ny tompo voalohany indrindra ho diovina ho sasana ho avela eloka faharoa oetiny eo amin'ny tompo atao inona koa ho ampianarina ho tefena ho amasinina ary fahatelo oetiny eo amin'ny tompo atao inona ihany ko oetiny eo amin'ny tompo velomina ho karakaraina satria mpiandry tsara Andriamanitra oetiny eo amin'ny tompo mena zay rehetra ilay ary misy raharahana laniny tompo azy farafakely misy telo koa inona ny raharahana laniny tompo atsika mandehana mitory vavolombelon'ny fandresen'ny tompo mandehana mitory ny fitiavan'Andriamanitra ary mandehana miaina amin'ny fahamasinana engany ho anao zany teny zany anio efa nivahan'ny tompo ianao ary efa eo amin'ny tompo ianao dia misy raharahana laniny tompo anao ivavakytsika ry avako tompo misaotra anao zahay fa ny alatsinainy masina nomenao anay anio dia mitory fanafahana anay amin'ny fatorana maro isan-karazany ary ny fiangonanao dia irahinao mitory zany fanafahana nataonao indray maka atao amin'ny azo fijaliana izany misaotra tompoany fanalatsinainy masina anay anio dia nitona anay ahatsiaro fa eo aminao zahay ary rehefa eo aminao ianao ny mpampianatra anay ianao ny mpiandry anay ianao ny mpamelona anay ianao ny ankina anay ianao ny fiaina anay misaotra tompo tamin'ny alatsinainy masina anay ity fa irahinao zahay ay mbola ilainao zahay misy dikany aminao ny fiainanay tsy fiainana tsisy hevina ny fiainanay tsy fandalovana fifandalovana ty amin'izao tontolo zao fa fandalovana misy heviny aminao Andriamanitra ny alatsinainy masina aminay alatsinainy masina atsiarovanay fa olona ilainao zahay irahinao misaotra tompony amin'izany fitokisanao zany dia ny mitokantrano zay ankehitriny miombona amin'izao vavaka izao amasino izahay ataovy aba amin'ny fahasoavanao zahay satria efa noentina teo aminao ary amin'izay rehetra mety mbola mangeja anay no ny asa amin'izao tontolo zao ny rofina retina ny tsy fahasalamana ny tebiteby dia efa nanome toky anay ianao fa andro ny famahany zao dia fangio amin'ny fanahinao masina zahay dia mametraka ny fiainam-pianakaviana tsirairay ny tokantrano tsirairay ankehitriny ary tsainy fahasoavanao tompo mametraka ny fiainan'ny fiangonanao tehirizon'ny fiangonanao vavolombelon'ny fandresenao vavaka ho an'ny tanindrazana ho an'ny Madagasikara jereo ny malagasy amin'ireo fo tompo ao anatin'izao fahasahiranana izao ao anatin'izao olana sedraina izao dia manapiny malagasy ianao azavelanao ivany fiainam-piaramonina azavelanao simba ny fandraharana fa atao amin'izay rehetra tompo hibanjina anao ary ataovy miara-miasa ny zavatra rehetra hampahendry anay ataovy miara-miasa ny zavatra rehetra hitombony ny fitiavana ianao ataovy miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa anay tsy noho ny amin'ny herinay anefa zany fa noho ny aminao Jesosy Kristy tompo dia miombona izay tompo amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay ho any an-danitra. Amen. Dia toy izao indray ary ry havana malala ny fandaminana ho amin'ny rapitso talata faha-7 ny volana aprily 2024 talata masina dia amin'ny 9:04 ihany no fotoana ifanomezantsika eto ka samy ho tahin'Andriamanitra isika ahatratra izany fotoana izany. Anaraka ny hirany korala mainto milaly ambotately isika
mialohan'ny tsodrano izay apetraky ny ray aman-dreny mpitandrina ary aorin'izay dia ho ataontsika ny hira fa 770 ka ny andininy voalohany sy ny fahenina momba anay ry Jesosy tompo. raisiny tsodrano fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminao. Amen.
an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia ara-pitso toy izao indray afaka malala isika miaona amin'ny talata masina araky ny fandaharam-potoana izay efa nambara tamintsika. Dia manao ho tain'andriamanitra ho tsika menakavy avako any tokantrano any. Pirasy indrindra.